araka ny resaka ouverture nataony tompon'andraikitra teo dia laza zareo fa no ampamoaka mihitsy hoe iza ny tompon'andraikitra tsy nahalavorary ny zavatra natao hatramin'izay ary hanovaka zava-dehibe zany raha ohatra ka marina ary omena fitenenana malalaka ny tsirairay ary hiarahana midinika koa ny vahaolana. Zay aloha dia zava-dehibe. Ny anay manokana atao amin'ny antoko PSD zavatra roa zany no eritreretinay hoe mbola ho hisy ilay fikonan-doham-pirenena izay ny tena votoatiny dia ny fanovana rafitra. Zany hoe fifidianana lalam-panorenana. Ka tsy dia hitanay soritra rehefa namaky ny programa ato hoe aiza ho aiza zany fifidianana lalam-panorenana zany fa ohatrany hoe fifidianana filoham-pirenena no hitanay soritra tena votoatin'ny zavatra dinihana ato. Ka ohatrany misy zavatra mifamadika ihany satria ahoana zany le zavatra mivoaka ato rehefa tonga ary amin'ny fikonan-doham-pirenena sao dia mifamadika. Sao dia le fikonan-doha no tokony mandeha aloha ahafantarana hoe inona marina ny fifidianana tokony atao dia adaptena amin'izay le fifidianana ataon'ny CENI. Fa ohatran'ny CENI indray no mandeha aloha ary ohatran'ny hoe fa manome ny heviny manokany amin'ny alalan'ny iza, amin'ny alalan'ny ahoana, amin'ny lalàna avy aiza no amoahana an'izany raha ohatra ka mbola tsisy résultat ny fikonan-doham-pirenena. Eo zany no efa manomana izay fanontaniana izay mihitsy zay. Dia eo koa le amin'ny lalam-pifidianana mihitsy satria nasorona ny fahefan'ny antoko politika miray ao amin'ny CENI. Ka zay zany tsy mety aminay satria eo nitory mihitsy zahay nanao exception d'inconstitutionnalité tany amin'ny HCC kasika an'izany zavatra zany satria tamin'ny 2018 ohatrany hoe le olona handresy ihany no nanana solotena tao fa ny sasany tsy manana dia mety ve zany raha araky ny fiheverantsika azy amin'ny demokrasia. Nefa moa tsy nahazo valiny mahafapo zay tamin'izay ka mbola averina apetraka eto zany ny fanontaniana mbola hanao an'izay ihany ve dia anantena ve fa ho hisy fifidianana ara-demokratika ekeny rehetra zay tsy manantena ka betsaka zany zavatra andrasana amin'ity fikonan-doha ity. Le taloha manko efa hita maso fa betsaka ny zavatra tsy lavorary, tsy ny lalàna no tsy mety fa ny fampiarana azy no goragora ary izay ao ankevitry ny lehibe ny fitondram-panjakanao ihany no ekeny rehetra. Zany hoe ohatrany efa ratsy taiza mihitsy zany tsika malagasy tsy maintsy manaiky ny zavatra eritreretin'ny mpitondra fanjakana ambony na dia tsy manara-dalàna aza. Zany hoe tsy dia lalànam-pifidianana roatra raha lalàna ny jerena tsy betsaka ny zavatra kianiny fa hatraiza ny tsy fanajantsika lalàna ny fanekentsika ny zavatra tsy ara-dalàna ohatran'ny sasany hoe tsy manana nationalité nefa ny ekena ihany izy milatsaka zavatra ohatran'izany ka zay zany ny tena tokony resahana araky ny fahitako azy. Ialana amin'izay le contestation na resaka valim-pifidianana miangy avy CENI satria zay no nabe resaka teto ary ny avantage amin'izy ity ny filohan'ny CENI dia fa membre tao amin'ny CENI izy tamin'ny fotoagna andro vice président ngamby izy zay mahalala ny ambaindainy ny problème zay nisy tao. Zay zany ny avantage amin'ity ka mino fa tsy anao sangisangy raha atosika amin'ity izy fa tena hijoro izy agnisan'izay zavatra efa hitany fa tsy mety le fay be da be tao ka zahay moa arak'izay mahantoko politika misehatra eo amin'ny fifidianana zay satria zay mahantoko politika dia tsy maintsy mandray anjara manome sosokevitra ihany koa manatsara an'izay zavatra zay mba hahatongavantsika agny amin'ny fifidianana madio sekeny rehetra na ny PTF ny magnaraka ty akaiky ny mpamaso vola mba ho ekena zany lany démocratiquement le olo zay lany isaky nambara tonga fifidianana zay andeha fa tsy hagnano contestation na valy fifidianana foana sika. Ka zao ne le nedivagne zao ne le tsy de nisy loatra sy ampy tamin'ny fitondrana teo aloha ka nahatonga an'le olo nandeha nagnonga-mpanjakana zay ne le zava-nisy
ka aminay zany dia isoragna fitondram-panjakana ny fondation sy isoragna gn'androm-panjakana na ny organisme rattaché ny CENI nanasa anay sy reo vondrona maro na fikambanana maro samihafa aminay zany mitondra stabilité zao zany eo amin'ny sehatra ny fifidianana ka rehefa miresaka fifidianana moa dia miresaka politika amin'ny ankapobeny ka rehefa milamigna zay dia ilamigna automatika koa ny ekonomia atsika manaraka ho azy ny social-bahoaka satria raha vao sy milamigna sekene maro efa alaniany le ololany eo isaky ngambaratonga mpifidianana ozy fa tsy ny filohan'ny republika ihany dia apisy déstabilisation eo amin'ny lafiny fampandrosoana aminay zany mety aminay zany zao adievitra isian'ny antoko politika sy ny fikambanana maro samihafa eo anivon'ny CENI zao zany zay ataontsika ety amin'ny CCI Batso igny ane dia efa mazava ho azy moa zany ny antoko kitany Madagasikara ny nampiavaka azy hatramin'izay depuis 8 mai 91 zany papatabera zany ny ministre teo aloha zany zay président ty antoko kitany ty dia efa niady an'izany ela zany fa za tamin'izany izy zavatra ohatrany tabo zavatra ohatrany hoe fady tenenina zany ny atao hoe état fédéral na état régional zany taty aorina moa dia zao izy iraikiray na ny ankizy kely raha mirahira azy ka amiko zany nanana ny marchandise avantara ngeza be ity antoko kitany Madagasikara zay misy anay ity ka hoy izy ao hoe manasa asika zany mba ho avy eo amin'le resaka hoe sosokevitra araky ny voalazany namana teo sosokevitra anie dia miainga amin'ez etapaky be sy ny maro mino fa efa mitovitovy hevitra daholo anie fa manana an'io projet de constitution io daholo anie isaky antoko sy ny vondrona antoko hoentina ao sy dia ifakalavitra io na état régional io dia amin'ny fomba ahoana ala malagasy état fédéral io dia amin'ny fomba ahoana ala malagasy zay ny isiny ny concertation nationale fa sy dia ifakalavitra amin'izay ary matoko sy manatena fa tsy misy an'izany zavatra efa commandité zany fa efa izany sy napety fomba fanaovana politika teto fa fay blanche napetraka eo bazao dia miainga avy amin'izay fay blanche zay ny manoratry gn'aintsoaintso sy maneho gn'heviny ao ka zay tapaka ao kosa re tompoko amin'ny tompanandraikitra zay manandrify ao ka tsika tsy apisy problème ohatran'le dinika santratra natao taty taloha fa protocole-nakanjo agnatiny ao avy eo fa aleo le izy andeha la vérité satria esiny zay fahamarinana zay napisy sakoroky tetoa ka firenena malagasy efa fadiralovagna ame fahantragno ty aoka atsika zany mba apetraka ny fahamarinana zay satria zay le tadaviny vahoaka malagasy ary io resaka fizara-paritra io zany dia efa isorako ny filohan'ny fanavoazana zay averimberiny matetika na ny kabariny tao mazenga farany ara eo amin'io loi de finance rectificative io dia efa nametraka hoe ampitombona andray koa izy ny vola omegny faritra io ane ny mampiady io ane dia ny zara sy mitovy fa rehefa mba mitovitovy egny zara satria samy zazandragno samy miasa dia mino fa hisy stabilité zay fotsiny io fa sisy an'izany resaka hoe za merina anao côtier alaviro zay fa tsy mety zay atoko kitany Madagasikara moa dia niainga amin'ny base ny resaka fampihavanam-pirenena niaraka tamin'ny président professeur Albert Zaf zay nidimbasiny babako e président io CRN io androany fa tsy zay koa nitondra langage ampisavorita keto fagnanay dia langage d'apaisement aoka tsika vahoaka malagasy tsisy agnavana na antoko na vondrona antoko anao na mpitarika politika izy anao mba ho andamosiny le filoha aloha ny refondation dia ny colonel ingénieur Mikael satria izy efa hita fa mba miazakazaka amin'izany isin'izany stabilité zany io fampitovigny na fampitovitovigny le fizarana an'izay aregna isaky ny faritra zay misy anazy zay io aza manipilesika le langage hoe fédéraliste zany mampiady foko zany sy possible asony aminay antoko kitany Madagasikara na zany état régional zany eo ane sisy resaka hoe ka raha raikitra le fédéraliste ohatrany dia hoe mitady passeport hoe firenena-kafa misy zany ohatrany hoe tuliara firenena-kafa misy ohatrany any États-Unis zany 52 états sy zay le izy fa misy zany inspiration na aspiration zany avy aty am'le tolona regny hoe omeo anay ho izy gnaregny sy ny restourna aminay ato mazavane zany da omegna an'izay transfert de compétence zay izy fa anjaran'le pouvoir central ety fotsiny manao supervision zany hoe lasa superviseur izy ka raha misy faritra indraindray raha rerajeraka ny ekonomiany dia anjarany aty fa zao gn'ambombavane faritry e mandeha ame central ety zay le izy zavatra mora be ne fa ataon'ny sasany karazana fitadavaseza zany le fagnazavagnan'le izy ka ho aminay zany minisy magnategna fa mba amity fanjakana refondation ty am'izay zay taritany andrimo atoa président Mikael sy reo izy efatra amin'ny raha lahy reo ny tondra an'izay ho agny am'izay fampandrosoana ny état régional zay na état fédéral zay